napetraka ny fafany matsino zany madio mangatsakatsaka nefa raha ny kioriny namotokony tany losetsiny zany fatanapolo hiany lohany fiadiana tomombany zany lotakiany faindry hery andanisa efa lasa tarabafa efa sambirafo ny fanainy reo maritsura mifany ny todinira ny ombona namatsy tsy azo takona ny sony faindry hery andanisa efa lasa tarabafa efa sambirafo ny fanainy reo maritsura mifany ny tozinira ny ombona namatsy tsy azo takona ny tsony satra toto mino fa tafita tamintsika rehetra zay hoe mandona ny fo tiany Sonia napitaina tamintsika rehetrarehetra zay andro skeletitsika dia iaino ny ambarany any voalohany indrindra. Ie tena mahitsy tsara le feo mahafinaritra be ny interprétation nataonao teo le précision mila avozina kely zany fa le nanaovanao anazy ny namenonao an'le sehatra tamin'ny vatanao nety tsara fa mila mijerijery kokoa se rehefa mihira satria ohatran'ny le jirijiry teny ambombony teny foana nijerenao fa mahafinaritra le prestation le feonao tena mandona tsara mihitsy toy izy fa tsara. Ie izy moa izy teo Sonia za manokana zay tena anisan'ny mahafaly ahy amin'ity lavoador ty le hoe ho anamako zao ohatra reny hoe sakilidalany reny ohatra anisan'ny patrimoine amin'ny hira malagasy zany dia tena mahafinaritra amin'le izy le hoe ankizy tena ankizy kely le ho avin'ny firenena no mba midécouvrir an'izay patrimoine zao misy an'ireny arena reny any dia avy eo le izy entiny Sonia any amin'ny univeranao le izy zay ny mahafinaritra le fomba firanao azy tsy mitovy amin'ny tanteraka amin'ny nanaovan'ny Noely azy fa misy tena hoe personnalité ny entinao zay le fitambarana zay le hoe fa zavatra tanora be sy le zavatra efa ataoko hoe patrimoine efa mipetraka izay tena isan'ny zavatra mahafaly indrindra ao anazy dia bravo amin'izay zavatra nataonao zay dia tsy andamin'izany ny tsara be ny feonao tena tsara dia sady mahitsy tsara madio be dia ny ampiana efa nytenen'ny any teo le mba ny zavatra ny fiteny malagasy dia hoe ny maso mijery fitaratra vita ny hevitra ao anatin'ny fo eo no hita fa raha akipinao foana io zany rehefa miry ianao dia tsy hitanay le hevitra ao anatin'ny fonao fa jereo ny olona dia zarao amin'ny alalan'ny maso le izy dia fa maika mahafinaritra misaotra. Mbola misy tsy kelikely ary amin'ny musicien ary rehefa le hoentinao iny le teknika araky ny tenen'ny coach Fito hoe misy an'le fomba fihirana amin'izao hoentinao anatin'le hira patrimoine zay dia tsy kelikely ary an'le musicien ary dia hitako mihitsy zalahy mitsikitsika mihitsy manaraka an'le izy tena mahafinaritra be le izy tsara be ny prestation anao toy izy ny ohatr'izay fa mahafinaritra be ny feo anao dia mi-encouragé ako. Misaotra ny Sonia.